Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Inona ilay fitiavana tsy ampy aminao. Izay indrindravana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mety samy anana ny fomba amaliana izany fanontaniana izany tsika tsiraray avy. Satria misy eo amin'ny endrika samihafa io ilay tsy fahampiana fitiavana ao anatintsika io. Ny an'ny sasany izao mety hoe ny fitiavan'ny ray aman-dreny no tsy ampy, na koa ny fitiavan'ny zanaka, fitiavan'ny vady, ny fitiavan'ny raitapo, na ny fitiavan'ny havana no banga, tsy ampy, tsy noraisiny araka ny tokony ho izy. Ny an'ny sasany indray mety hoe ilay fitiavana izay miainga avy ao anatiny mihitsy entiny mity no tsy ampy, dia lasa tsy tiany ny tenany, na koa hoe tsy ampy ilay fitiavana entiny mity ny havany, na ny namany, na ny vadiny, na ny zanany, na raitapo aminy, na ny zavatra samihafa, mety hoe ny asa, ny firenena, ny vatana sy ny rehetrarehetra. Amin'izay fotoan'izay efa olana ihany koa izay satria tsy tian'ilay olona na tsy mitian'ilay zavatra ireo araka ny tokony ho izy dia simba zany ny fifandraisany amin'ireo zavatra ireo. Dia amin'ny ankapobeny mampahory antsika io ilay tsy fahampiana fitiavana io, na fitiavana ny raisiny, na fitiavana izay omena atolotra. Dia tena ny fiainantsika amin'ny ankapobeny dia manenjika io tsy fahampiana fitiavana io, mameno io banga io fotsiny no antondrantsika amin'ny ankapobeny. Izany daholo ny zavatra rehetra izay ataontsika miodikodina amin'io famenoana fitiavana banga eo amin'ny fiainantsika io isika. Ary ny tena mampalahelo ravana dia izao miazakazaka amin'ireo fitiavana samihafa izay ny tanysaiko ireo ny olona, fa tsy mahita ilay tena fitiavana, izay ilay tena fitiavana tena lehibe indrindra, izay tena ilayntsika, izay tena antony ny fahavelomantsika. Dia ho resahako aminao androany ilay antsoina hoe agape. Azo ny saina eritreretina foana ny hoe misy olona mitombo na mivelona na dia tsy ampy an'ilay fitiavana samihafa izay nitononoko teo azy. Ohatra izao hoe maty teo am-piterahana ny reniny, dikan'izay ho lehibe foana ihany io olona io tsy ampy fitiavan-dreny. Azo ny saina eritreretina izany, azo hiafiana izany, tsy dia tena hoe zava-doza izany. Fa ilay fitiavana anankiray izay resahako amintsika eto dia ilay antsoina hoe fitiavana agape, raha io no tsy ampy, raha io no tsy ananan'ny olona, dia izay ny tena zava-doza indrindra. Izay ny tena zavatra tsy azo ny saina eritreretina mihitsy satria tsy possible mihitsy ny hitombon'ny olona araka ny tokony ho izy raha vao tsy eo io fitiavana agape io. Ary izay indrindra no tiako resahana amintsika androany ny fitiavana agape ry havana ny tena tsy ampy amintsika, fa tsy ireo fitiavana samihafa izay ny tanysaina tamintsika teo ireo. Ho resahako amintsika izany amin'ity vidéo ity fa eno hatramin'ny farany izao fanazavana izao. Voalohany indrindra izay tiako resahana amintsika aloha dia izao raha vao miresaka tsika hoe fitiavana dia amintsika malagasy dia tonga dia fitiavana foana ny ilazana ny zavatra rehetrarehetra, na fitiavana biby, na fitiavana olona, na fitiavana vady, na fitiavana zanaka, na fitiavana namana. Fa rehefa mijery zao tsika ohatra hoe ny teny grika dia ny azy tena avahavahany mihitsy hoe raha fitiavan'Andriamanitra dia agape, raha fitiavana namana filia, raha fitiavana vady amin'ilay ara-nofo eros, raha fitiavana fianakaviana storge, raha fitiavana ny tenanao filiotia, raha fitiavana ohatrao dia misy isan-karazany be dia be mihitsy, misy izany ludis, mania sy ny sisa sy ny sisa izany. Misy moa ny voatonona ao anatin'ny baiboly fa misy ny tsy ao anatin'ny baiboly sangy voambolana fitiavana ampiasain'ny grika ilay izy. Dia izany ny tanysaiko tamintsika samihafa teo izany. Fa amin'ny ankapobeny azontsika sokajiana ho roa io ilay fitiavana samihafa ireo. Voalohany izany dia ilay fitiavan'Andriamanitra ilay agape, ny anankiray dia ilay fitiavana isan-karazany izay nitenenina tamintsika teo dia fitiavan'olombelona daholo izy rehetrarehetra ireo. Ny fitiavana agape io ravana io ilay tena fitiavana ilayntsika io ilay tena ho azavaiko amintsika androany. Io fitiavana agape io dia fitiavana tena hoe pura, tsy mety simba, tsy mety lo, ary tena tsara, tsy mety miofo. Izany hoe tsisy faharatsiana mihitsy ao anatin'izy io, tsy mety tratra ny fahalovana mihitsy. Fa reto fitiavan'olombelona isan-karazany reto dia mety hivadika, mety hiofo, mety ho lasa ratsy mihitsy aza ny hafarany. Izay ny zava-doza azy, izay no mila hitandremana amin'izy ireo, ilay fitiavan'olombelona ireo. Ny fitiavana izay agape resahantsika io dia tena tsy misy fepetra io. Io ilay hoe tiako na dia, na dia ratsy aza, na dia tsy tia aza, na dia fahavalo aza. Izany hoe tena fitiavana ny olona rehetra mihitsy io ilay agape io. Fa reto ilay fitiavan'olombelona reto indray dia fitiavana misy fepetra be dia be izy io. Ohatrany hoe tiako raha tia azy, izany hoe mety misy tiana, mety misy tsy tiana, na dia samy havana azy. Dia mety koa hoe tiako satria manao an'izao, tiako satria lava volo, tiako satria ohatrao. Dia izany hoe mety misy izany tiana, mety misy tsy tiana, misy fanavakavahana be ohatr'izay io ilay fitiavan'olombelona ireo. Dia ohatr'izay daholo ireo fitiavan'olombelona rehetrarehetra izay nitanysaina tamintsika teo ireo. Fa ny fitiavana agape tsy misy an'izany fanavakavahana izany, fa tonga dia tiany daholo
zay lo matanjaka be io fitiavana agape io. Io fitiavana agape io avo lenta be io. Raha jerevantsika ny Korintianina voalohany 7:20 dia tena mahafinaritra be ny toetra ny fitiavana agape io. Satria ambarana eo ny aminy hoe io le fitiavana tsy mialona, tsy mitadiny azy, tsy mora sositra, le fitiavana izay mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Io le fitiavana izay tsy levina mandrakizay mihitsy. Io le fitiavana agape io. Le fitiavan'olombelona isan-karazany indray kosa nefa dia tena tsy takan'izay mihitsy. Satria tena tsotsotra izy io ary tsotsofina mihitsy ny voavelona. Dia io fitiavan'olombelona io dia miovaova le izy ary voafetra be fanresahako tamintsika teo. Mety misy fotoana izy mahery vaika be ohatra le fankatiavan'le olona anankiroa. Mahery vaika be amboalohany fa tena mivadibadika le izy. Dia mety misy olona koa ny hoe mety tia izy zavatra anankiray fa tsy tia zavatra anankiray. Mety hoe ananana no fitiavam-bady fa tsy ananana no fitiavan-janaka. Izany hoe misy limite be dia be ohatran'izany ilay fitiavan'olombelona io. Tsy mitovy amin'ilay fitiavana agape. Ilay fitiavana agape io dia itsika kristianina ihany no manana azy. Itsika kristianina ihany no manana azy ary izany tsara ho fantatsika izany. Fanomezana io izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny fotoana izay andraisantsika ny fanahy masina ao anatintsika. Izany ny ambaran'ny Galatiana 5:5 ny fanahin'Andriamanitra ozy izy no mametraka ilay fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Asany mihitsy Galatiana 5:12 ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Satria manko ilay vatana izay mbola tsy no avaozina, tsy nateraka indray na tsy mahazaka ny fitiavana avo lenta be io. Raha vatana tsotra zao fotsiny fa tsy maintsy avaozina ateraka indray vao mahazaka ny fitiavana avo lenta be io le olona. Fa ny fitiavana zao tontolo izao indray dia ny olona rehetrarehetra dia mety hanana azy daholo. Ohatra hoe ny fitiavan-dreny, ny fitiavan-janaka, ny fitiavana biby, fa tsy voatery hoe manana an'izy daholo koa fa mety hoe misy tia biby, misy tsy tia biby. Fitiavana isan-karazany izany fa izy io izany dia ny olona rehetra afaka manana azy fa tsy hoe ny olona rehetra no tsy maintsy manana azy. Ny agape kosa nefa dia hoe ny mino ihany no manana azy ary ny mino rehetra dia manana azy daholo. Zavatra tsara fantatsika koa ravana dia izao le fitiavan'Andriamanitra le agape rehefa nateraka indray ianao izany miditra ao anatinao le izy. Fa le fitiavan'olombelona rehetrarehetra ireo mety hoe naturel le izy. Mety hoe eo am-piterahana mihitsy dia efa anananao le fitiavana ny ray aman-dreny. Fa mety misy koa tena hoe ataon'olombelona mihitsy ny vokatry ny ataon'olombelona mihitsy ny mahatonga izy ao anatinao. Izany hoe kolokoloina mihitsy dia lasa misy olona ohatra hoe lasa tia milomano izy satria ny kolokoloina teo amin'ny fiainany mihitsy le izy. Sasa mety hoe lasa tia loko menamena izy satria ny zavatra natao mihitsy izany ny kolokoloina teo amin'ny fiainany. Izany mahatonga an'ireny hoe fitiavana pirata isan-karazany ireny. Hoy ny olona hoe efa naturel le izy. Tsy hoe naturel le izy fa vokatry ny zavatra ny kolokoloina sy le hitany sy ny ainany dia teraka ho azy tao anatiny ilay fitiavana le filinina dia lasa ohatra hoe manana ny fitiavana iny izy dia heveriny hoe avy amin'Andriamanitra iny. Tsy avy amin'Andriamanitra iny fa avy amin'olombelona. Zavatra tsara fantatsika koa dia izao ity ny tena zava-dehibe. Io le fitiavana agape io mety hoe tsy ampy fitiavan-dray le olona na fitiavan-dreny na tsy ampy fitiavana isan-karazany fa rehefa mitoetra ao anatin'ilay agape dia tonga dia feno foana izy. Manana fahafenona izy. Fa reto le fitiavan'olombelona reto indray na ao anatiny aza hoe manana fitiavan-dray izy, manana fitiavan-dreny ara-dalàna izy, manana fitiavan-jao ara-dalàna izy rehefa tsy ao anatin'ilay agape dia banga foana izy. Satria ny agape io no fahafenona amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra izany any amin'ny Efesianina 4:7-8. Ahalalànareo ny fitiavan'i Kristy ozy izy izay mihoatra noho ny fahalalàna mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Izany hoe ilay fitiavan'i Kristy no hameno antsika amin'ny fahafenona rehetra. Tonga dia tena hoe feno ianao rehefa miditra anatinao fitiavan'i Kristy io. Feno amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy amin'ilay fitiavana rehetrarehetra. Fa reto ilay fitiavan-dreto izany dia isy banga foana ny olona raha mbola reo fitiavan-dreo no hiazakazahany sy tadiaviny raha mbola tsy ao anatiny ny fitiavana agape. Izany hoe rehefa tena misy ilay fitiavana agape izany ny olona dia tsy mitamby an'ireo fitiavana ambany grady samihafa ireo intsony satria bonus fotsiny ireo. Fa ny fitiavan'Andriamanitra ny tonga dia mameno azy amin'ny zavatra rehetrarehetra dia ny fitiavan'Andriamanitra no miasa amin'ny zavatra rehetra. Ary ny zavatra tsara fantatsika ravana dia izao io ilay fitiavana agape io mihitsy no fitiavana izay tian'Andriamanitra ho ampiasaintsika hitiavantsika azy, hitiavantsika ny olona, hitiavantsika ny zavatra rehetrarehetra. Tsy hoe ilay fitiavana eros no hitiavanao izany no apresian'Andriamanitra hitiavanao ny vadinao na ilay fitiavana filia fa tena tonga dia ilay fitiavana agape mihitsy
io mihitsy ny tian'Andriamanitra ampiasaintsika satria ireo tsy fitiavana rehetrarehetraretsy rehefa nyteneniko antsika teo ihany tsotsofony reo velona ary mety oloa reo mety ho simba reo tsy maharitra reo mandalo reo mampatahotra reo dia tsy reo mihitsy no ampiritsehan'Andriamanitra ao antsika ary tsy reo mihitsy no tokony ho ampiasaintsika kristianina na ho trandrahantsika na ho kolokoloantsika fa le tena fitiavana agape mihitsy izay nitakian'Andriamanitra antsika ary izany ny ambaran'ny tenan'Andriamanitra ny Marka 12 andininy 13 sy ny faraka amby 13 rehefa niteny Jesosy manao hoe tiavan'i Jehova Andriamanitra ao dia hoe tiava agape io rehefa jerevanao ny baiboly amin'ny teny grika dia avy eo koa ambany izy manao hoe ary ny faharoa dia zao tiava namanao tahaka ny tenanao dia le tiava fitiavana rehefa jerevanao koa ny baiboly teny grika tsy filia io na hoe tiava namanao fa tena hoe agape izany hoe le fitiavana agape mihitsy no tian'Andriamanitra hitiavantsika namana hitiavanao ny tenanao fa tsy le fitiavana samihafa izay nitonona tamintsika teo zava-dehibe ry havan'io agape io no tsy ampy amintsika rehefa eo zany le fitiavana isan-karazany be dehibe dia tsy ampy foana le olona fa rehefa tafiditra kosa le agape tonga dia feno ianao io le fitiavana agape io zany no mameno le fahabangana raha-pitiavana eo amin'ny fiainanao dia mahatonga anao tsy hitaditady hierim-pity hiazakazaka hameno ny fonao sy ny fiainanao amin'ireo karazam-pitiavana piraty izay omeny satana raha ohatra ka tena tsapanao le fitiavana agape raha tena raisinao io le fitiavana agape io raha tena ananantsika amin'ny fahafenona izy io dia tena izay ny zava-dehibe indrindra izay no ilayntsika olombelona io no tsy ampy amintsika fa tsy dia le fitiavana isan-karazany loatra ny dikan'izany dia zao tonga dia le agape mihitsy kolokoloana fa tsy le fitiavana isan-karazany kely majinijinika reto satria ito ny fahafenona reto banga foana araka ny efa nazavaiko tamintsika teo rehefa tena anananao ry havana io fitiavana agape io tena reniteneniko teo tianao hatramin'ny fahavalonao manolotra mahavita mihitsy anao manolotra ny ainao izany ny Jaona 7:5-12 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao toy izao nomeny ny zanany Jesosy Kristy koa izao no fitiavanao izy Jaona 7:5-12 dia nanolorany ny ainy teo ambony hazo fijaliana izay le fitiavana dia izay le agape izay mahavita manolotra an'izay mihitsy le agape satria matanjaka be io fitiavana io dia io fitiavana agape io mahavita antsika manohatra ny fakapana rehefa tena tiatsika ny Andriamanitra amin'le fitiavana agape dia tena tsy vitanao akory ny anao ratsy an'Andriamanitra rehefa tena manjaka sy feno ao anatinao io fitiavana agape io ary io fitiavana agape io no ahafahantsika mamela heloka ahafahantsika mitsika sy mifaly na dia ao anatin'ny fahoriana azy io fitiavana agape io no manaisotra ny tahotra ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny Jaona 1:4 manao hoe tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka izy mandroaka ny tahotra inona ny dikan'izany misy manko ny olona matahotra ho any amin'ny elo fa rehefa tena anananao le fitiavana agape rehefa tena resy lahatra ianao ny fitiavan'ny Kristy anao dia tonga dia azonao antoka manao hoe tsy ho any amin'ny elo izany satria tia Kristy azoko antoka le fitiavana ato anatiko ary tena manana le fitiavana agape ato anatiko dia io fitiavana agape io no mandroaka ny tahotra manala izay mety fanahina rehetra satria azonao antoka zany fa io fitiavana io mahery mahatanjaka mahavita misedra na fotoana na ny zavatra rehetrarehetra dia io fitiavana io ry havana no ilayntsika raha tsy zany dia tena antrafoana eo tsika raha vao mbola tsy ampy io fitiavana agape io ary io fitiavana agape io no mahatonga anao afana fo amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy ka nahatonga andro Paoly iteny manao hoe ny fitiavan'i Kristy agape io resahana io no manosika anay ozy izy le fitiavana agape no manosika anay dia io le ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'izay le hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra le agape le fitiavana agape io lehibe indrindra io ry havana ny tena zava-dehibe indrindra ilayntsika rehetrarehetra ny fanontaniana mipetraka zany zao dia hoe ahoana ary zany no ahafahanao manana ny fitiavana agape io sy manana be dehibe azy io ao anatinao satria izay zany ny lakilehan'ny fitiavana fa rehefa nananao zay tena tsy miherim-pity tsy mitady fitiavana tsy ampahorian'ny olona amin'ny fitiavana foantsika fa tena tsy ampahoriana izay intsony sika rehefa tena feno an'io fitiavana agape io ao anatintsika dia izay no resahantsika amin'ny video manaraka koa dia manasanao anaraka tsy tapaka ny video izay ho alefa atao amin'ity page ity ahafahantsika mahita ny toeran'izao video izao fa dia izay aloha ny zavatra voalohany izay tianao resahana amintsika androaniny amin'ny hoe tsy ampy fitiavana ianao inona le fitiavana tsy ampy aminao fitiavana agape io ry havana ahoana ny tombony io satria izay ny lakile izay ny fanalahidy ahafahantsika tena manana fiainana milamina epanoi mitombo mivelatra araka ny tokony ho izy
dia mirary soantsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.